amin'ny entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra raizanaka fanamasonao mitera sy mankalaza may voninahitra anao zahay. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola velana hatrapamonjeny izay ka tratrindray izao maraim-baovao izao. Mitondra fahatsim-panahy ianao Jesosy efa mbola mpanovonahitra ao. Koa aidinao tena tanay ireny fananao masina mba ahafahany amandre ny Hafatra ao, manatanteraka ny sitraka ao, mba ho voninahitra ao. Mendanako amin'drafo aminay satria mpanota eo anatrehanao mandrakarivo zahay, fa tsy misy marina ny atrehanao Tompo. Na izaho izay mitondra ny Hafatra ao na ny mpanomponao izay mandray izany. Fa saingy noho ny rano sarobidy Jesosy nalatsaka tao Kalvari, dia ataovy izay mba ho tafaray aminao mandrakariva. Ahafany mihaino ny fitepon'ny fonao sy mandray ny Hafatra ao amin'ny mpifaliana ho voninahitra ao. Menara-mairinao Jesosy Kristy ilay velona masina manakiravan'i Nazareta, tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, noho ilay manisy mangataka izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny ara-panahy miditra an-tsehatra amin'ny ara-nofo. Izany ho hevitra omeny tompo antsika amin'ity Hafatra ny lanitra ity. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 2:20, ny andinin'ny 10 ka hatramin'ny andinin'ny 14. Apokalipsy 2:20, ny andinin'ny 10 ka hatramin'ny andinin'ny 14. Amenaran'i Jesosy. Hoy indray izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity, fa antombotra ny andro. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany. Izay maloto dia aoka mbola haloto ihany. Fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro afainganao ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko, mba maliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izaho no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony, mba hananana fahefana mihazonaina sy dirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Ry havana, ny Tompo tokoa manafatra antsika ankehitriny mba hikambana amin'ny mandrakariva isika, ary ampiditra sy ampidina ny ara-panahy hiditra an-tsehatra fiantso tanteraka eo amin'ny fiainantsika ara-nofo rehetra, mba ho Jesosy mihitsy no manapaka ao anatintsika raha velantsika anatanteraka izany. Anaka hoy Jesosy, ato anatinao aho. Akaiky kokoa ny olona hafa rehetra aho, ary reko ny fitaraina ny fonao. Anao ny foko ary ahy ny fonao. Miasa toy ny iray isika izao. Ny hoe antombotra dia midika hoe anio, satria efa tonga ao anatinao aho ka nanovanao tsikelikely tamin'ny lalana ny arahanao tamiko. Araka nefa voalazako taminao mandrakariva, mandroso ny fiovanareo ary tadiavinareo ankehitriny dia ny fanovana rabatana miaraka sy farany ho an'ny fanahy tsirairay ho voafidy ho amin'izao fidinjana izao, izay efa nitongotra. Tsy maintsy mino ahy ianareo fa misy aho ary miasa ao anatinareo. Efa vonona ny zavatra rehetra. Vonona ny fanaka. Ny fotoana sisa tavela dia ny voninahitro hanarona anao eo amin'ny ara-voajanahary. Toy izay efa nitranga teo amin'ny ara-panahy. Ny tena tadiavinao amin'izao fotoana izao dia ny firaisan'ny ara-batana
sy ny ara-panahy, ary ny fanafahana anao amin'ny famerana ny fetran'izao fanjakana misy anareo zao sy izao refy misy anareo zao, ny fotoana sy ny toerana izay misy anareo ankehitriny. Averiko aminao indray ny hoe eo fandalana izany, eo aminao aho, ao anatinao. Reko ny fitarainana rehetra sy ny fitarainan'ny sisa miaraka amiko. Maro dia maro ny miady mafy ao amin'ny tontolo ara-boajanahary mba hiazonana ny finoana sy hanohy handroso amin'ny pahasahiana. Na dia eo aza ny aizina mahatsiravina izay mandrakotra ny tany rehetra ankehitriny. Averiko indray fa tena zava-dehibe ny toerana misy anao ankehitriny. Zava-dehibe indrindra ny mitokatokana ny tenanao, tsy mamela zavatra angelingelina ny sainao amiko sy ny toromarika tena manan-danja omeko anao amin'izao vanim-potoana izao. Hivantana sy mazava tsara ny torolalako, saingy mahalana no hanome anao an-tsipiriany betsaka momba ny dingana manaraka. Izany dia ho fiarovana anao ary koa ho an'ny manodidina anao. Tsy maintsy manao dingana tsirairay amin'ny fankatoavana ianao ary avy eo miandra ny torolalako manaraka. Amin'ny fampiasana ireo fanalahidiny meko anao dia voa ho anao araka ny tokony ho izy ireo varavarana, satria ny fahefako ao anatinao no miasa. Efa nafindrako ny maro amin'ny toerana hipetrahan'izy ireo amin'ity taom-pidinjana manaraka ity. Maro tokoa ary mihamaro no hifindra tsy ho ela. Azavariana, aoka tsy salasala amin'ny fanapa-kevitra raha miteny aminao hoe mandehana, fa mety vodin-dafo ny fisalasalanao. Nao anao, nao manodidina anao. Rehefa miantso anareo any amin'ny toerana iray na hanao zavatra aho, dia amin'ny alalan'ny heriko no androsonareo hamita izay nomeko anareo tsirairay avy. Miangona any amin'ny toerana samihafa ny tafiky ny lanitra, amin'ny maha Jehova tompony maro, Éternel des armées, maro no hatao haingana hampantrona ny asako. Izany mazava-dehibe ny tsy salasalana na inona faritra resahana, na dia toa tsy misy baiko mahazatra anao eo amin'ny natiora ny dingana. Rehefa miasa toy ny iray isika dia ho azoko antoka fa ho tanteraka tsy misy sakana ny zavatra nolazaiko taminareo, satria mifanaraka amin'ny sitrapoko ho anareo ny zavatra manodidina anareo. Hampietsi-jaza ve aho nefa tsy miteraka izay rehetra voatendriko anareo? Isam-batan'olona na miaraka, ny fankataovana ny fanalahidy, fantatrao tsara izany. Tsapako fa sarotra ao anao ny tsy fananana mitanjaka inonao fa ilainao hamitana ny asanao. Kanefa na dia malemy sy foana aza aho, dia izao no ahafahako mandrotsaka ny fanahiko sy ny voninahitro mameno anareo mihoatra noho ny amiko, satria fantatrareo fa tsy nitsiny anareo raha tsy izaho. Efa vahoamana ianareo izay sisa tavela, ry miaramilako. Nandalo tao anatin'ny afon'ny fahoriana ianareo, ary nitaritaritina sy ny potehina ary ny volavolaina araka ny endrik'ilay mpahary ianareo. Hampiasana amin'ny kery aho ankehitriny mba hampandrosoana ny fanjakako ety an-tany. Eto izaho, ary ny fahafahana izay nandraisanareo dia tsy ampitahina amin'izay zavatra niainanareo teo, ary na dia lafo aza ny zavatra takiana amin'ny tanjonao, dia ato amiko ny valy soanao, ny valim-pidianao. Ny ositra izay omeko ankehitriny ho an'ny sisa tavela
dia tonga ianareo hanao izay zavatra tsy azo atao eo amin'ny tontolo ara-batana. Vao hisy tombo-kase ianao ary anampy ireo izay manana ny toerany ao amiko dia ny an'ny vondrona ampakarina saingy amin'ny dingana hafa amin'ny diany mba hahitana ny tanjony ao amiko. Ny atsipirian'ny iraka ataonao dia voafaritra ho anao manokana ary izany mazava-dehibe ny toerana misy anao. Ireo izay ankatahako aminareo hisaraka mandritra ny fotoana fohy dia omeko azy ny fahafahana tahaka ny fahazonareo tamin'ny lasa mba hanao safidy hametraka ahy ho loha lalana eo amin'ny fiainany. Saingy amin'ny tranga maro ankehitriny dia midika izany fa tsy manana anao eo amin'ny fiainan'izy ireo noho eo ho fiarovana. Izany hoe mety tsy ho azony eo ny zavatra ary tsy iraisana amin'ny hafa zavatra teneniko amin'ny vantana. Noho izany izay no midika fa ilay fanamasina izay nataoko anatinao no mahatonga anao hafantatra, esprit de discernement. Tsy milaza va ny teniko fa tonga hampisara-baza anao. Manomboka izao dia isy 5 misaraka ao an-trano, ny telo hanohitra ny 2, ny 2 hanohitra ny 3. Toy izany no hatanterana ny sitrapoko fa tsy ny fanirian'ny olona arakaraka ny nofo. Tsy maintsy mandao ny zavatra rehetra ianao mba hanarahana. Hoy Jesosy Kristy ilay velona masina manankirana Nazareta, ataonareo fa afa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho. Tsia hoy izaho aminareo fa fizarahana. Hatramin'izao dia isy 5 ao an-trano hisara-tsaina. Ny 3 hanohitra ny 2, ny 2 hanohitra ny 3, ny 1 hanohitra ny zanakalahy, zanakalahy hanohitra ny rainy, ny reniny hanohitra ny zanakavavy, ary ny zanakavavy hanohitra ny reniny. Ny ravozam-baviny hanohitra ny vinatovavy, ary vinatovavy hanohitra ny ravozam-baviny. Lioka 12, ny 1:50 ka hatramin'ny 7:50. Vavaka aza an-tsehatra ho an'izay very sy izay metraka izay nametrahako anao teto amin'izao fiainan'izao. Hiasa ao aminao aho ary hanalefaka ny fon'izy ireo aminao amin'ny fotoana tonga lafatra ary haina fifaliana manokana koa izy ireo rehefa miseho anatinao sy amin'ny alalanao aho. Ianao ilay mpanompoko, mpandova ahy, mpanjakako sy mpisorona ilay ampakariko. Aza matahotra izay mety ataon'ny olona amin'izao fotoana izao noho ny fisehon'ny zavatra ankehitriny araka ny devoly. Fa ny mpamorona ny zavatra rehetra dia mpanjaka ny lalany, ny fahamarinany sy ny fikasany ambonin'ny tany. Ary ho fantatry ny rehetra ny marina amin'ny fotoana anankiray. Tiako ianareo anaka, hoy Jesosy. Tiako ianareo, hoy ny Tompo. Amen. Misaotra sy midera mankalaza anao Jesosy Tomponay satria lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao. Maneho anay ny fahamarinana hafantarany tokoa fa raha treto ny ara-panahy ihany no nahatsapahanay ny fanatrehanao sy ilay herinao. Fa ankehitriny kosa ahidinao eo amin'ny ara-nofo izany, eo amin'ny ara-batana, eo amin'ny ara-voajanahary, eo amin'ny fiainanay isan'andro. Asa mandrara, fitaizana sy fanabeazana, fahasalamana, fanakojakojana ny tokantrano, eny fanatanterahana ny dia manandraikitra amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Reny rehetra reny dia hidiran'ny ara-panahy avokoa manomboka izao. Hoy tokoa mantsy ianao hoe aza asiana tombo-kase ny tenina faminaniana amin'ity boky ity fa antombotra ny andro. Tonga izany ankehitriny. Fa ahafaingana tokoa ianao, tsy mitaredretra, tsy manao fotoana andraso fa anio dia anio, izao izao miasa aty anatinay ianao Jesosy. Ary ny fananao masina
manentana anay ankehitriny andehananay araka ny sitraka. Voizo amin'ny alalan'ny fainana masina Tompo Jesosy ny tsirairay avy amin'izao ora fotoana izao izay mandre ny hafatra ao mba hanao ny sitraka ao dia ny sitraka ao rery ihany. Ary izay rehetra tsy araka ny sitraka ny fonao amin'ny fiainany dia aoka tsy hanapaka intsony. Na ao amin'ny sainy izany, na amin'ny tontolon'ny fanahy zany, na amin'ny ara-batany zany, na amin'ny fony zany, na manodidina azy mba tanteraka ny tenina tokoa. Fa tsy maintsy tanteraka ny sitraka Andriamanitra ray tahaka teny an-danitra ny dian-tany. Saotra Tompo. Dera laza haja saotra anao. Andriamanitra ray zanak'avy masina. Fa ny fahasoavana Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray. Ny era ary ny fampiraisana avy masina ny ho aminay mandrakariva ankehitriny raha mandrakizay. Aleluia. Amen.